faly miarabantsika rehetra indray ny tenako a mbola ny ambasadeur-ny Josuaely ihany miaraka amintsika le miteny itia fampianarana larana fafilo moa zany ty larana faharoa ambin'ny folo indray ny fampianarantsika ny amin'izao an'izao izay mitondra ny lohateny hoe tsy izy mihitsy ny krismasy fa fampianarana ny démonie zany ho avy mihitsy moa zao ny krismasy zay mandeha maneran-tany ny fankalazana an'izany dia anomeanao indray ny fanaporofona fa io ataonao dia tena manaporofo fa tena avy any amin'ny devoly ianao ary zanaka devoly ny zanaka devoly rehetra dia mbola manao an'io ary izy tsy te halala fa zay voalahatra kosa ny amin'ny fiainana tsy mety manao an'io intsony ary izay no mampiariary ny olona tena mitady an'Andriamanitra marina sy ny tsy mitady azy araora ny fampianarana tsy izy mihitsy ny krismasy fa tena mampianarany devoly mihitsy ny mampianarany démonie nefa nareo zao dia anao krismasy zany ny porofo fa tena olona mpiady mpanohitra ny dada iavana reo sy ahosoa menara ny porofo voalohany aloha ny krismasy dia voalaza fa teraka zany zanak'Andriamanitra zany zay aloha fa samy many anara moa fa nareo fa tsy izy ilay Jesosy dia imba dia fa tsy izy mpampanotana-reo iny dia fa anareo raha mbola hipetraka ihany nareo araka amin'ny boky any am-pelatanareo azonareo vakiana Korinthianina voalohany tena voalohany izy iny décor tsara fa za rehefa manadino an'izy dia efa ela be tsy nampianatra an'izany efa isataona vao mampianatra izy dia adinoko hatrany am'le izy dia tsy maintsy voatery miverina ketsika le mamaky Korinthianina faharoa toko fahadimy andiny toko fahina izy teo ilay izy riry Korinthianina fahafiry andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izay Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo voilà fa misy teo Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo mahafinaritra efa mameno tsara koa le teknisiana rehetra Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo no vakitsika amin'ny anarany Ahosoa koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay ny apôstôly zay naka nofo izy dia tsy azo atao zany matsiaro an'iny fahalalana napetraka i Ahosoa tamin'ny lalan'ny apôstôly zany ka io Ahosoa io zanak'Andriamanitra zay taonareo anarana tsy izy io zanak'Andriamanitra zay teraka io dia ny lalàna dia miteny hoe tsy fantatra araka izany intsony izy zao vakitsika indray amin'ny baiboly anakaiky indray tsy fantarina araka izany intsony izy Korinthianina faharoa akiko amin'ny karazana baiboly ty teneniko ty Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry riry enina ambin'ny folo malaza be ndray riry zany dikan'izao Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo koa dia tsy mahalala olona intsony araka nofo isika eny ka tsy mivoaka ny izy enina dia nafantatra ny Ahosoa araka nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy tsy azo fantarina araka izany intsony Ahosoa io tsy azo fantarina intsony izy araka ny nofony ka i Ahosoa teraka iny dia teraka araka ny nofo izy ny dikany mazava tsy azo fantarina intsony zany dikan'izay tsy azo fantarina zany naterahany tsy azo ankalazainy satria iny nofo iny inona ny antony nofo tahiny zay no jerevantsika fa neo vakitsika amin'ny teny frantsay reo izy sao dia mba manafaingana koa ny fampalalanao anazy l izy 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 voilà ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair tsy mahafantatra olona araka ny nofo tsony tsika tsy haitsika tsony zany et si nous avons connu Yahoshua selon la chair
maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, non, non. On ne connaît plus Yahushua de cette manière ou de cette façon. C'est-à-dire, on ne connaît plus Yahushua selon la chair. Tsy azo fantarina araka ny nofon-tsony Yahushua. Amin'ny anglisy hoe don't do that. Aza manao an'izany intsony. Never do that. Tsy mety tsony manao an'izany ozy ny anglisy. Zay zany mba lefalefantsika zay koa. Manomboka mandeha koa ny motamony ambassadeur izy ana mandeha ny ampitan-dranomasina any dia tsy maintsy lefalefantsikelikely ihany izy e. Ho fandraisan-dahatra ny olona ny amin'ny krismasy hoe tena aza manao n'intsony fa vetavetana mahatsiraviny eo ataona io voararany apôstôly didiny tompo io. Koritianina voalohany 14:37 noka avakitsika ndray zay Koritianina voalohany 14:37 aoko fantany tsara fa didiny tompo miteny zay nomeny anareo. Koritianina voalohany 14:37 zany. Koritianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na mana ny fanahy dia aoko fantany tsara fa didiny Yahoshua zay rehetra nysoratako anareo. Ka reny teny nomenanao reny zany avy any amin'ny Yahoshua reny fa tsy ny foroporonina. Ka tsy tena ny apôstôly ny teteny an'izany. Non, non, non. Ny tenina voakanay izy ny apôstôly dia didiny Yahoshua nomenanay mihitsy hoe tsy azonareo atao tsony ny mahafantatra za teraka. Satria Yahoshua teraka iny dia nofo iny. Hébreu 2:14 nofo iny teraka iny ka le nofo mihitsy ny tsy ekeny Yahoshua ho ankalazany intsony na omena zay anaovanao anazy ihany hoe ho ankalazanao na tsy haiko hoe nanaovanao fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana. Non, non e non. Zay ny antony tsy anaovana fankalazana ina moa anniversaire atao amin'ny Yahoshua satria manino iny nofo iny nofo ota iny rehefa avy eo dia lasa ohatrany hoe mankalaza ota zany ianao dia tsy mety il'izy. Eo vakitsika raha saotra masina Hébreu 2:14 eo vakitsika amin'ny anaran'ny Yahoshua. Hébreu 2:14 koa satria manana nofo aman-drany zaza dia mba naka an'izany koa izy mandringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana ny fanjaka ny fahafatesana dia ny devoly. Zay eto zany teny Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe koa ny zaza manana nofo aman-drany dia mba naka an'izany koa Yahoshua mandringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana ny fanjaka ny fahafatesana dia ny devoly. Zay zany hoe Yahoshua zany dia mba naka nofo koa izy. Lasa teraka atao amin'ny nofo izy zany lasa nofo zany Yahoshua. Izy niteraka iny zany nofo nanomboka atao amin'izy nofo juska izy maty nofo iny tsy azo ankalazana mihitsy ny vaninandro io satria vaninandro nofo. Inona mahatonga ny apôstôly ny teny azay ary nanino Yahoshua namoaka an'io lalàna io fa ny tena napetraka amintsika izy satria iny nofo iny dia nofo ota daholo iny. Fa rehefa nitsangana tamaty Yahoshua vao tsisy ota intsony ny nofo. Nofo vaovao iny nofo ny lanity ny lanity iny ilay tena tsy mety maty avy any amin'ny lanity ny lanity iny tena vatana hafa mihitsy iny. Fa raha vao nanomboka tamin'izy teraka juska hatramin'izy teo amin'ny azo fijaliana izy maty teo iny nofo ota daholo iny dia tsy azo ankalazaina. Aiza misy an'iny daholo fa kekendray tsy tadidiko Romanina 8 nefa manizy ela diso Romanina 9 Romanina 8:3 ka 2:3 Romanina 8 Romanina 8 Zay moa izy. Romanina 9:9 no vakitsika dia toizatsika mendy ny
fatelo de fampy zay satria zay tsy vitany lalàna noho izy tsy nanan-kery azo nofo de vitan'Andriamanitra taminany rany zanany tao amin'ny endriky ny nofom-pahotana rehefa ny rany zany io zanany io a de naka ny endriky ny nofom-pahotana zany nofo io zany a nofom-pahotana mahitsy be mihitsy ny teny naka ny endriky ny nofom-pahotana sy noho ny fahotana ka nameloka ny fahotana tao amin'ny nofony zany hoe nampidiriny tao amin'ny nofony Ahosoatodao zany a ny fahotana rehetrarehetra de zay na tonga le nofo hoe nofom-pahotana ka nofom-pahotana ny nofony Ahosoana no Kristy teraka Jesosy Kristy ny fijaliana de zay ny antony tsy ankalazana andreo mihitsy ny a satria nofom-pahotana io rehefa kitsika amin'ny teny protestanta katolika moa ny teny an'izy zany protestanta reo no fakitsika Romanina efa aleo zany le akanjo eto aty amin'ny lahady sy amin'ny sabotsy zay akanjo namboarinareo zany aleo aty amin'ny Ahoso am'izay noentina tsy le hoe idiavana le tena marina am'izay le tena izy le manala amin'ny fahotana tsy le hoe entina ho anazy am'izay lasa mampalely be le akanjo tsy hita hoe atahoana izy nefany efa ambany vidiny ihany taraiky be kozy nareo ianao vao ny teny tsisy taraiky zany fa tsy very angely izy eto aty amin'ny Ahoso fa miara anao faly be tena aty amin'le Andriamanitra marina mitondra n'izany zavatra zany tsara be nge zany Romanina 8:3 fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy niraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota zany hoe ty Ahoso ateraka ity zany a le io nateraka tao amin'ny nofo nandray nofo aman-dranja mba nandray an'izany nofo aman-drazany koa izy a de nateraka tao amin'ny nofo ka naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka le ota tao amin'ny nofony zay zany nambarany Ahoso hoe ity nofo ity ozy Ahoso de nofo ota araka ny nampianariny tamin'ny apôstôly ka raha ianao zany mankalaza an'ilay Ahoso ateraka de ny lalàna an'Andriamanitra Ahoso mihitsy no miteny mankalaza ota ianao zay ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay rehetra mankalaza Krismasy de mankalaza ota lalàna io fa tsisy namorona anio ary lozika be zany satria nalefa ny Ahoso atao amin'ny tenany dolo nge ny fahotana zay hoe tonga izy manavitra ny fahotana de zay fahotana rehetra nalefa tao anatin'ny nofony io de sy tiany ntsony io mankalaza iny satria noetiny io daholo ny nofo ka raha mankalaza an'le nofony ianao izy teraka de mankalaza an'le nofo ota ianao dikan'izay kanefa raha vao mankalaza nofo ota ianao de mitovy amin'ny mankalaza ota de mankalaza devoly ny hafarany jereo tokoa izy moa zany misokatra rehefa tonga ny andron'ny Krismasy bara daholo no misokatra mampalely be fa rehefa tonga ny andron'ny fifidianana midy daholo mibara zany hoe le fifidianana zany mahafantatra an'Andriamanitra nefa rehefa Krismasy tsisy mahafantatra an'Andriamanitra fa lasa devoly zany mibahana be am'izany sary zany mampalahelo nge le fiatsika mampalahelo ka ny teny zany de mahitsy be hoe tsy mety intsony no manao Krismasy satria mankalaza an'izany zanak'Andriamanitra teraka zany fa zareo fa tsy zanak'Andriamanitra raha teo fa de nisany efa fandika-ndalàna mihitsy teto anareo ty satria mankalaza nofo ota nareo de mankalaza ota nareo mankalaza devoly ny hafarany tsy ekeny Ahoso mihitsy manao io sary io teraka izy fa tsy niteny izy hoe ankalaza io fahateraka io tsy niteny azany mihitsy izy raha ny ato amin'ny Ahoso de tsisy mihitsy zany fa ny fanafahana ny fahotana zany tena ankalaza anato Ahoso afantsangana tamaty foana ny derina sy ankalaza anato ary membo nahatra foana de zao fanafahana ny fahotana ny olombelona zao zany ny tena izy zany ka nafaka tamin'ny fahotana de izy nitsangana tamin'ny maty ny nafaka an'iny rava ny fahafatesana rava ny ota de zao atao to fanjakany Ahoso azo ao fa tsy azo atao mihitsy mankalaza ny nofo ota nanomboka teo amin'ny azo fijaliana no adrany amin'ny naterahana tsy azo atao mankalaza n'iny fotoana iny satria nofo ota daholo iny rehetrarehetra iny zay de zay ny antony tsy azo atao ntsony atao amin'ny Ahoso ny mankalaza ny verset satria nofo ota iny fa raha misy eo ankalazainao reo azy ty ankalaza ary azo atao tsara mihitsy izy ho famezam-boninahitra ny daday avasy Ahoso no ny hafanafana anao atao amin'ny Ahoso resahako
dia ianao natao batisa. Ino ny vaninandro goavana ho anao iny? Satria tamin'ny ianao natao batisa iny a, nanomboka teo ianao le afaka tamin'ny fahotana. Olo vaovao a, zany no mendrika ankalazaina amin'izay zany. Ino ny vaninandro goavana iny? Ary iny tena azonao tena anaovana fety be amin'izay itiavanao anazy, na nasanao fokon'olona na vahoaka tsy fantatry no masianao amin'izany, mety be mihitsy satria tena andro lehibe ho anao iny satria lasa olom-baovao ianao. Zay zany dia mifarana teo ny teniko fa tsy lava be moa ty fampianarana anankiray ty fa fohy dia fohy a, fa tena hatrany dia nivendikanina nomeko anao hoe tsy azo atao io, fa mankalaza ho tenao ny tena marina. Efa nialany Yehosoa io fa tsy afaka tenako io nge fa tsy nivoaka anazy, ka izy mihitsy miteny hoe tsy mety io. Amaly anazy ianao zany. Rehefa mamaly ianao zany dia iny ny proof fa tena devoly ianao. Satria izy tompony ara miteny hoe tsy mety io, sary ohatra nofotana io ataonao io, ankalazainao io e. Dia tsy azotsika tsarovana arak'izany tsony izy. Mazava be ny tenin'ny apôstôly teo hoe tsy azo tsarovana arak'izany, tsy mety ny mahatsiaro an'io, tsy mety ny mankalaza an'io, io izy teraka io. Tsy mety io. Zay moa tonga anaty teny anao hoe tongava mikaty maso fa iny no tena mety satria izy mitsangana mihitsy no memboninaitra sy ankalazaina dia nisoa vitany. Izy efa nitsangana memboninaitra hoe navita izy e, vita famonjena izy e. Zay zany fa dia mirary soanao za ho tonga sainy. Aza mety manao krisimasy tsony fa tsy izy io. Aza manaraka ny lohan'ireo mpitondra fivavahana efa manipy anao any amin'ny elo io, mbola tsipy ny fanompiro indray anao zao. Fa dia be zao no atsipy any amin'ny elo amin'io fotoanan'ny krisimasy io, hiazakazaka ny daolo indray rehetrarehetra ho atsipy any amin'ny elo satria dia hiditra any amin'ny fandikan-dalàna indray ary dia ho ataony iny e. Tena ho ataony mihitsy tsy mivakinao izy. Fa ianao izay mandreha kosa ka tonga saina, tsaroa fafitiavana zao tenin'ny Elia zao, manarahany Elia. Aleo hitsotsotso azy, hitsotsotso fa ianao mba mivily lalana amin'izay, maro sarera amin'izay a, ndao naraka ny Elia. Ny farana ny teniko a, toka fa ho tonga saina ianao na ianao izany teny zany, ary tsy hitanao an'izany krisimasy antsoa satria tena ny devoly zany hevitra zany. Ary mankalaza devoly nareo amin'ny hevitra io satria ota io ankalazainareo izy Yehosoa. Zay no mahatonga ny apôstôly hoe tsy azo atao tsony zany, tsy fantatsika tsony zany zavatra zany. Soratra masina tena tsy fantatsika tsony zany, tsy ataotsika tsony zany nefa ianao mbola manao ihany. Mpandika lalàna ingena hoe zany no mahadevoly ny devoly, mpandika lalàna. Zay no mampanota anao dia mba tonga ava saina. Miraso anao tonga saina hivavaka tsika. Sotra dada malay avany amin'izany teny zany. Mba tena ho tonga saina tokoa nge ny olona mandreha zao fampianarana zao. Fa tena mampalahelo no mahazo ny olombelona. Tena voafitaka mihitsy. Dado. Elia mangataka hatrany ary tena mangataka mafy dia mafy mihitsy hoe irao ny fanahy masina andresy lahatra olo. Manirana nyty zao tontolo zao eto amin'ity tany ity. Aoka ny fanahy masina izay mahay mandresy lahatra ny hafa firenena, mahay ny fiteny maro samihafa avy any aminao, andresy lahatra ny olona iverena ny todika any aminao amin'izao fampianarana izao. Ho resenao lahatra mihitsy izay voantsonao dada Iavasy Yehosoa anatona ny Elia. Dado, mihaino ny fangatahany Elia mandrakariva ianao. Ampio Elia vitany asany hatramin'ny fanany, ampiferina ny olona ho any aminao. Sorapetraka dada malalo, fa hiaino ahy ianao ary tena mbola hiaino mandrakariva ianao. Amin'ny anaranao Yehosoa anao sy mivavaka zany. Halleluja. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny fampianarana mirary soatsiketra samy hotainao soary tonga saintsika hiverina amin'ilay tena tompony teny sy ny fampianarana dada Maria Iavasy Yehosoa zay. Ilay ny teny hoe aza manota intsony. Dia samy hotainao soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray mandra-peona indray aza.